Andriamanitra isika tompoko. Halleluja. Raisitsika ho fahasoavana lehibe ho antsika ty fotoam-pivavahana androany izay tanterantsika ity. Ka dia miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay fa tokasoa ato amin'ity tranon'Andriamanitra ty anareo, tokasoa mba hiaraka anompan'Andriamanitra ato isika ary tena anompan'Andriamanitra amin'ny fo tena amin'ny fo. Tsy hanao sarotsary mpivavahana na hanao sarotsary mpampony fa tena anompa amin'ny fo. Misy matoky isika fa Jesosy Kristy izay efa miaraka amintsika eto hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika izy. Amen. Amen. Tsy andalo fotsiny ty Paska ity fa tena Paska ara-baka teny hitondra fanafahana, hitondra famonjena, hitondra fagagana, hitondra fitahina ho tanteraka amin'izay mino izany. Amen. Dia ara-baina ihany koa ianareo rehetra izay eny an-tokantrano any manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook, amin'ny alalan'ny fahitalavitra, ara-baina amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra namarako teo dia ho tanteraka aminareo ihany koa. Ivavaka ametraka ny fotoana ao tahin'Andriamanitra, tompon'Andriamanitra, rilay tsy tompo, rilay tompo izao rehetra izao. Sotranao zany ny amin'ny fotoana anoana, fotoana izay anompona ianao, anomezana voninahitra anao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy ahita ny herinao miasa anie izahay anio, atsapan'ilay tananao magaga anie izahay anio. Tsy ho Paska fahatsiarovana fotsiny, tsy ho Paska 2022 zao fa Paska anehoanao voninahitrao eo amin'ny fiainana rehetra. Misaotra ray malala makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ho toisantsika ary ny fanompona tompo eto amin'ny alalan'ny iranan-kefatra mifanesy. Ao ny fotoana iakofantsika, ao ihany koa nefa fotoana tena hiderantsika an'Andriamanitra amin'ny tsinjaka. Manasa andreo mpitarika fiderana risika tompoko. Alleluia. Merabantsika rehetra tsirairay avy amin'ny fifaliana izay ety anoloana ety manamafy ny fiarabany fanoentin'ny mpanompony teo manona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy izay fa ao anatintsika sady izany androany satria velinaina ianao hanompo an'Andriamanitra indray androany ka amin'ny tiafa-tanana mafy be ho an'i Jesosy. Tena tovy ho an'i Jesosy izany fitiavan-tanana izany satria mendrika ho azy nomena voninahitra sady hitsangana ianao no mbola hitehaka mafimafy tokoa noho izay. Tsy maninda mihitsy hoe fiarabana ho an'i Jesosy dia andaontsika iorakoram-pifaliana am-pandresena. Amen. Halleluja. Araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia andro vitsy sisa ny isaitsika dia ho avy ny fotoana ankalazantsika izany hoe fotoana ny fandresena na mitsoran'Andriamanitra anao teo an-tanan'ny Satana, teo an-tanan'ny fiainatsika tonga mpandresy ianao. Ary ny tenin'Andriamanitra ary dia manamafy hoe manoatra ny mpandresy zaho sy anao. Nandresy Jesosy nanafoakan'izany lakile izany teo an-tanan'ny fiainatsika fa ianao kosa natao nioatra ny mpandresy. Noentin'i Jesosy avokoa ny zavatra rehetra ary niara-nombohana tamin'ny teo amin'ny hazo fijaliana ny manofonao, avy eo ny forainy tao anatin'ny fonao dia izao ianao tonga mpandresy. Tsy haiko na misy amin'ny fotoana manahoana ianao mampita hoe ianao efa nandray an'i Jesosy sy ny amin'ny olona mbola tsy nandray fa hafa mihitsy ianao, misy voninahitr'Andriamanitra hafa kely. Halleluja. Ary raha samy miatrika ny ady ary ianao ilay manoatra ny mpandresy vetivetika dia midona ny fandresena tiafa-tanana mafy an'Andriamanitra. Tena ataovitehaka mafy fa mbola ho ataon'Andriamanitra eto izany satria marina amiteniny izy ary tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ary izany indrindra no antony hiderantsika androany hoe Jesosy oka mbola hisandratra amin'ny ambonimbony kokoa ianao eo amin'ny fiainako ka rehefa ny fiainanao ny andavanandronao ny isandratan'Andriamanitra mbola misy zavatra mihoatra ny tsy hapozinao asehony eo. Satsy izany ve? Ary le fanatrihan'Andriamanitra eto androany ampitombo ny fanafahana ary ho tapatapaka sy toritory le fanjakana ratsy noho ny fisandratan'Andriamanitra izay lazainy ny vavanao avy eo hoe misandrata Jesosy asioteka siorakoraka mafy a Jesosy. Halleluja. Ndao ary tsika hiaraka idera
ataontsika mirindra tsara ny tehaka samiara dola makavana antsika miakavitsika iray saina tsara tsika eto fa mahamora ny fiasan'Andriamanitra zany rehefa ivava ray ihany fo iray hery raina fa atsika mideran'Andriamanitra eto dia mora ny fiasan'Andriamanitra hitahantsika eto amin'ity toeran'ity lasaritsika asandratsika ny tehaka Now. Skapun papa now marna so en fianjana no aviji. No aviji. Nu fianjana no sariji. Nu fianjana no mahari chuduri. That's kaya na kana mafizan. Nu fianjana no aviji. Ni piangiana non sarigi, ni piangiana non majuduri, mari giuduri, dalla no pisavana no canana jazz. Insanja tuo, insanja piangiana. La soma so servi sana. Zay mety antony andehananao ito amin'ity toerana ity ny tenenanao amin'ny teny monja tokana hoe misandrata Jesosy dia efa ravo zany tena hoe tsy angano na teniteny na hoe tenitenenina eto foana hoe vahaolana fitahina fa rehefa manompo amin'ny fonao rehetra ianao ary ho fiderahana ataonao hoe tena amin'ny fonao rehetra satria mandinika amin'ny fonao Jesosy dia ho taterahany aminao zany sa tsy zany ve donc mbola toizantsika ny fiderahana manentana tsirairay avy andray anjary satria miara manompo eto sa tsy zany ve
Oli lasa trantsika hoe tomboky sanatra ianao. Ataovy tsara fihetsika anao fa tsy an'olona fa ho an'i Jesosy tsy fideranao azy. Misy hery mandrafeny rasarotrao Nafao manono ny anaranao Misy fahefana ao am-bavakao Ny fahefana sy ny fanapary Ao amin'ny ny fanjakana Ny fotoam-bavaka ary ny famali Ny anaranao nato ny fifadiana Nasao ny tompo isan'andro. Tsika Ianaranao Jesosy fianofako Ianaranao Jesosy pateriko Raha vao manono ny anaranao Misy fahefana ao am-bavaka Ny fahefana sy ny fanapary Ao amin'ny ny fanjakana Ny fotoam-bavaka ary ny famali Ny anaran'i Jesosy Ianaranao nato ny fifadiana Natao ianao hideran'Andriamanitra saty izany ve? Any amin'ny Salama ao ny fahadimapolo amby zato milaza hoe ny olona noforono koa izao sisy ny hidera tsy nitady olon-kafa Andriamanitra fa le zanany izay nomeny hery tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho tonga zanaka ny tadiaviny hidera azy saty izany ve? Dia andao sika mbola hanandratra azy amin'ny alalan'ny hira hanandratra fiderana trano sika amin'ny maraina Jesosy izao hideranao ary asandratsika trano izy.
Kristi panjaka be voninahitra ilay fiderana tiano ankarazako anao fa Jesu Kristi panjaka vody panjaka amin'ny marany zao hidenanao amin'ny hariva voninahitra anao diantsiko rehetra ho voninahitra sy asiako vetra ny fiderananao amin'ny marany zao hidenanao amin'ny hariva voninahitra anao diantsiko rehetra ho voninahitra sy asiako vetra Asanatuteka, 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 asanatuteka. Masina maele ni tuba de mancha, pataka ni tuba de mancha. Era o FIvoriam ni tuba de mancha, começo ni ubine ni tuba de mancha. Amini barale são ideal. Amini hariva voninahitra anao diantsiko rehetra ho voninahitra sy asiako vetra amin'ny marany zao hidenanao amin'ny marany zao hidenanao amin'ny hariva voninahitra anao diantsiko rehetra ho voninahitra sy asiako vetra ny fiderananao Assura cura kama fechando la cura compadasi. Assura aleluia ma pewanze sosi. Aleluia. Aleluia. Fatatrave famteny mika mafy anao amin'iny manao aleluia any hoe voninahitra aman'Andriamanitra. Satsany ve mbola omena indray ny voninahitra androany mbola zaraina aminao a no nika mafy nataonao teto hoe voninahitra ho anao dada. Aleluia. Satria rainao ny tomponao teto ary rainao ny dia rainao teo ary rainao ny mbola iankofanao amin'izao fotoana izao. Akopio anie ny masonofinao dia sainisainy ilay rainao le nanangana anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy io zanaka 4 arivo taona lasa zany. Ndao tsy misaotra tena sambatra ianao manana an'i Jesosy. Tsy hoe teo amin'ny hoe fananana an'i Jesosy fotsiny mahasambatra anao fa le hoavinao nosoratan'i Jesosy tao boky ny fiainana ny anaranao. Izy ny antoko ano hoavinao mandrakizay satria efa nomaniny zany ary satria izy ihany koa ny efa nanamafy fa raha tianao izy dia fitiavana mandrakizay ary sy nivadibadika. Avavay ho an'i Jesosy ny tananao mifuravoravo oka amin'ny endrika miramirana na dia mikipy ana masonao ny andraisanao zany androany, ny sainsainanao zany androany.
androany dia ilasitsika hoe tompo misy andrantenao lasa oambavanao amin'izao Tu bom mi santa mi
rehetra ny voninahitra epetsakanina ihany ianao aoka iakoaka eo anatren'Andriamanitra asehoy amin'ny alalany zao fiankofana izao fa vonona ny anompan'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao tsy emotry tsy verin-dalana fa anoy zao dianao manompan'Andriamanitra izao mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raolanitra aoka iondrika eo anatren'Andriamanitra ianao ary aseho ny atehetanao amin'izao isika mankalaza amin'ny Paska izao fa ianao dia andray fanafahana androany ianao dia andray fanafahana androany ary tonga tahaka ny zanak'Israely hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fahasoavana be mihitsy ao ndreny lohanao toy izy mivavaka toy izy mivavaka ho anareo any tokantrano any dia tomina mba hivavaka ihany koa amin'izao fotoana izao tena hanondrika ny fiainanao eo anatren'ny tomponao halleluja 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 amen 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 halleluja halleluja mameno ianay ianao Andriamanitra feninao izahay ka ho voavonjy amin'ny alala zao fety famezanay voninahitra anao zao amin'izao Paska izao halleluja 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 lehibe ianao Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra amen 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 tsara aminay ianao tsara ny fiainanay ianao ary efa afaka le ran'i Jesosy Kristy izay nalatsaka tamin'ny andro Paska ho famonjena anay rehetra ho fanafana anay rehetra ka amin'ity andro androany ity dia tena ho tsapanay ny herinao Andriamanitra izay miasa aminay halleluja anao ao tompo reko ny feonao sany toy ny fitiavanao nefa mila atsaka ny finoanao anatona afalina manao nisany rairay manatrika raha mandohalika hivavaka ao tompo mandohalika hivavaka o tompo iresaka minasaka yeah.
atoka ny fianako anao ny asanao nako anao ny asanao anijery sy ny fahasoavana tetoan'ny fanahiko tetoano ny fanahiko ibanzina ny tody ka zay sitraka no sitrako fitiavandalina tsy takatra ny saiko misy fitiavandalina tsy takatry ny saiko matrafitako lailony masina misy fifaliana tsy ananako misy fifaliana tsy ananako mandrapody koamipiada Andriamanitra izay fafahana nanompon'ny tompo tamin'ny alalan'ny fiderana izay matoky isika fa hiasa eo amintsika Andriamanitra androany amen na amin'izao fety be fankalazantsika amin'ny Pasika 2024 izao matoky isika fa hiavaka ty Pasika 2024 diavisika ity anao fampidiana lehibe ho antsika Andriamanitra anao fampidiana lehibe ho antsika Andriamanitra aroteka farase mafy alleluia amen na ndotsika iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra aloha omeo zay asanao atolotra ho an'Andriamanitra tanterao zay fifalimponao ho fanohanana ny asan'Andriamanitra tena tanterao amin'ny finoana izany fa Andriamanitra zay miaraka amintsika eto hitay anao izy azadiny ihany koa ny manoana ny émissiontsika zay eto anoloana eto mila mandrainjara foana isika isika ny fotoam-bavaka tahaka izao mandroso sarintsika toerana empafokarena dia tataza malokana fanatitra efa avy eo anatin'izany dia mbola hiteran'ny tompo isika tao anatin'ny fiderana teo tsika dia nilaza tamin'i Jesosy hoe misandrata ianao Jesosy fa zao tsika nahatrany fanatra dia na eo am-pitoerana eo ary ianao dia andaotsika hilaza androany hoe efa nasandratra ianao dia oka mbola hisandratra sitrany satsy zany ve manentana anao zany hoe na dia mipetraka ary ianao dia mandray sanjara fiderana foana mba ho complet tsara ny zavatra ataonao an'ny tompo eto amin'ity toeran'ity rehefa maketo ianao lasarisika Fana
sandratizy efana sandratizy efana sandratizy maolongerantany no vou vidinira oalokakizay haoatranonira efana sandratizy efana sandratizy efana sandratizy efana sandratizy Sigara Talata Bill. efana sandratizy efana sandratizy efana sandratizy na sandratra efana sandratizy efana sandratizy efana sandratizy efana sandratizy Nitanzona tafita se sono navi Visino tu punta panza calipanza E para sandratizy E para sandratizy E para sandratizy E para sandratizy Se sono capitani. Se sono capitani um bem acaba na vida e vavaka rua e para sandratizy e para sandratizy e para sandratizy e para sandratizy E para sandratizy. e para sandratizy e para sandratizy na sandratra e para sandratizy e para sandratizy e para sandratizy e para sandratizy mafy any teakao a alleloia makatoerana zany reto namatsika reto a dia sokafintsika amin'ny baiboly atao amin'ny bokiny exodosy toko 12 vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo dia avy eo Korintiana voalohany toko 5 andininy 7 rehefa hita dia vakina toy izao ny tenin'ny soratra masina ary Jehova nyteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe ity volana ity no volombolana ho anareo dia ho volombolana amin'ny taona ho anareo izy mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry ray avy ho an'ny isan-trano ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy malany zanak'ondry ray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olony ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no ansanareo ny zanak'ondry zanak'ondry tsy misy klemy dia lahy ray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy
ary ho tehirizanareo izy hatramin'ny andro 440 amin'ity volana ity. Dia mono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary analany ra ka tetiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatoam-baravarana trano izay inanany azy. Dia hoanina amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no inanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Azahanina manta na voandro amin'ny rano izy fa tsatsio amin'ny afo mba ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary asisianareo sisa hotramaraina fa raha tahina misy sisa tsilany ka hatramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahinareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo hoe ny tananareo dia hoaninareo faingana izy fa pasika Jehovah. Fandeha maka ny tany Egypta amin'izany alina izany aho ka mono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny andriamanitra Egyptianina dia ho tsaraiko avokoa. Izao no Jehovah. Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo, ary raha mahita ny ra aho dia andalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egypta ao. Hatreo zany no vakitsika. Alleluia. Dia vakina indray ny Korintiana 2:5-7. Tapa faharoa, fa voavony Kristy Paska ho antsika. Amen na. Androany amin'ny alalan'ireo teny izay novakina ireo dia nazava aminareo ny apahany mikasika ny amin'ny Paska mitenako. Satria ao anatin'ny fankalazana ny Paska 20 isika. Ry fiangonana manaraka izao fotoam-pivavahana izao, nataon'Andriamanitra nisy ny Paska ho famonjena sy ho fanafahana ny olona amin'ny rehefa matorana sy rehefa nandevozana mahazo azy. Averiko vakina, averiko tenena indray le izy. Nataon'Andriamanitra nisy ny Paska ho famonjena sy ho fanafahana ny olony amin'ny rehefa matorana sy ireo fanandevozana mahazo azy. Ambon'izany ihany koa nataon'Andriamanitra nisy ny Paska ahafahan'Andriamanitra mitondra ny olony dia ny olony rehetra ho amin'ny fahasoavana lehibe. Dia ilay antsoina hoe fitahiana miopapana, na ilay antsoina hoe fitahiana matetsika. Ka amin'izany araka ilay tsodrano netiko anareo, ny aizina teo aloha ho lasa fahazavana, ny alahelo teo aloha ho lasa fiadanana, ny ranomasy teo aloha ho lasa fifaliana, ny akivina teo aloha lasa fanantenana, ary ny ozina lasa fitahiana sy fanambinana miopapana. Andriamanitra ny anamarina izany rehetrarehetra izany anio eto amin'ity toerana ity. Eno tsara ty tantarako aminareo ity dia ny tantaran'ny Paska teo amin'ireo zanak'Israely. Fa tahaka izany mihitsy no tian'Andriamanitra atao eo amintsika amin'ity Paska 2024 ity. Araka ny voalazan'ny Baiboly no andevozina nandritry ny 700 taona ny zanak'Israely. Ary nataon'ny Egyptianina nangidy mihitsy ny fiainan'izy ireo tamin'izany. Tena hoe nataon'ny Egyptianina nangidy faratapony. Kanefa ke reto zanak'Israely reto tena olon'Andriamanitra e, tena firenena fidin'Andriamanitra e. Kanefa indrisy
fa zany no nidona tamin'ireo zanak'Israely. Andonka efa kitsika ny voalaza eto amin'ny Exodosy, Exodosy toko voalohany, olo Baiboly andininy fa 13 sy 14. Exodosy toko voalohany, vakiko ato amin'ny écran. Dia nampanompon'ny Egyptiana fatratra ny zanak'Israely. Dia io, 14, ka nataony mangidy ny fiainana tamin'ny fanompona mafy, dia tamin'ny feta sy ny briky mba ny fanompona rehetra any an-tsaha, dia ny fanompona rehetra zay nampanompony azy fatratra. Zany ny zavatra nitranga atao amin'ny zanak'Israely. Isaorana nefa Andriamanitra riavana. Lay Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, lay antsoiny Baiboly hoe lay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Isaorana ny tompo. Fa tamin'ny andro iray tena nanapa-kevitr'Andriamanitra fa hamonjy sy hanafaka andro zanak'Israely amin'izany fanandevozana mahazo azy izany. Ary nanapa-kevitra ihany koa tompon'Andriamanitra fa hitondra azy ireo ho any amin'ilay tany be fitahina, be fahasoavana. Ary tanteran'Andriamanitra izany amin'ny alalany Paska. Amin'ny alalany Paska zany no entin'Andriamanitra manatanteraka an'izany. Zao ny teny nataon'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana, ilay fotoana spesial nataon'Andriamanitra hamonjena sy hanafana ny zanak'Israely. Ato amin'ny Exodosy toko 7 toy izao ny voasoratra. Exodosy toko 7 dia vakitsika ny andininy 7, 9, 7 ary 10. Hoy ny voasoratra. Aro Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta. Ary efa reko fitaranany noho ny atao mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony. Dia efa nidinao zao, hamonjy azy amin'ny tany Egyptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany sosy malalaka, dia any amin'izay tany todradrozy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita, sy ny Amorita sy ny Perizita, sy ny Vita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny, indro fitarenan'ny zanak'Israely dia efa mbety amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian'ny Egyptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Ry fiangonana malala manarika an'ity fotoana ity. Tiantsika rehetra tsy misy avahana ny tompon'Andriamanitra. Tiany isika rehetra izay efa nino an Jesosy, izay efa nandray an Jesosy, izay efa manana an Jesosy. Tena tiany. Ary eto dia manambara fa sarobidy aminy ianao. Amen. Satria tsika tsiraray avy ireo araka volazan'ny Baiboly dia olona efa novidian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy zanany, ilay nalatsaka teo ambony azy fijaliana. Efa novidiana lafo tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy zanany, izay efa nalatsaka teo ambony azy fijaliana. Noho izany, ekeo afinoana rehefa malala fa anio ny andro voatokan'Andriamanitra hamonjenanao, hanafananao amin'ny rehefa matorana sy rehefa nakajana nataony devoly hatramin'izay. Amen. Ekeo anio, ary ekeo fa anio tokoa izay fotoanan'Andriamanitra hamonjenanao sy hanafananao. Na manao sy manahoana ny endrika famatorana sy fanakajana nataon'ny fahavalatra amin'izay. Amin'izao tsika mankalaza amin'ny Paska 2024 izao no andron'ny tompo anao. Ekeo afinoana ihany koa fa anio amin'izao andro Paska izao no andravan'Andriamanitra resakana izay nataon'ny fahavalo hatramin'izay ka hatramin'ity androandroany ity. Amen. Ary mbola ekeo amin'ny finoana hatrany ihany koa fa efa toka ny fotoana, ny andro Paska, 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 ny andro
hitahinanao ary fotoana anamarinana Andriamanitra nitsodrany izay nitsofany rano anareo tamin'ny fiandohan'ny taona. Ry havanao, tsy kisedrasedraka ny fotoan-dehibe nitsofana rano anareo iny e, tsy fandaran'olombelona nge iny e, fa tena programan'Andriamanitra satria tia no avahana ianao amin'ny taona 2024 ity. Halleloja. Ahoana hoy Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely, ary androany raiso hoe zay mihitsy ny teny ataon'Andriamanitra amintsika fiangonana manarika an'izao fotoam-pivavahana izao. Hoy Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely, dia hoy aho hoe hoy Andriamanitra amintsika androany, efa hitako ny fahorian'ny oloko izay ny Egypta. Efa hitan'Andriamanitra ny fahoriana izay nidona teo amin'ny fiainanao hatramin'izay. Enina dia tao anaty izay 3 volana voalohany amin'ny taona diavintsika ity azy. Efa hitan'Andriamanitra izany. Tsy miafina amin'Andriamanitra izany. Baribary ao mason'Andriamanitra izany. Hoy ihany koa izy, efa reko ny fitarainana izay nataony noho ny fampona nampanaoviny Egyptianina azy. Izany hoe ry fitarainana nataonao hatramin'izay tao anaty izay 3 volana voalohany nanitsantsika ny taona ity, efa henin'Andriamanitra ireny. Ny Andriamanitsika mantsy tsy mba manana sofina bada na tampona, fa tena sofina maheno ka na fitarainantsika sambatan'olona azy dia hainy manavaka hoe zany Andriamatoa Gabriel fa mitaraina, zany Ramatora Soa fa mitaraina, zany Filisikely fa mitaraina, zany Ranina fa mitaraina. Efa reko fitarainanao dia zay nataonao noho ny nataon'ny Egyptianina anao. Dia hoy ihany koa izy, eny fantatro ny alahelona. Ny alahelonao io ry havana tsy miafina amin'Andriamanitra. Ny olona angambany tsy mikomprendre anao dia tsy hainy hoe malahelo anao io, tsy haina mavetra anaty fonao ao, fa raha ny Andriamanitsika na dia ny tsy hita ty ivelany azy dia azon'Andriamanitra vakiana ny ao anatinao. Eny fantatro ny alahelonao. Dia inona hoy ianao nataon'Andriamanitra tamin'izany andro izany? Niatso amin'ny sesy mpanompon'Andriamanitra izy hoe ry Mosesy, avy aty amiko ianao, fa amin'ny alalanao ry Mosesy no amijeko sy anafako ny zanak'Israely oloko hoe soloko amin'izao fanadevozana sy fanakajana ataon'ny Egyptianina izao izy. Ary mbola amin'ny alalanao ihany koa ry Mosesy no hitondrako azy ireo, hitondrako zanak'Israely ho amin'ny fahasoavana lehibe. Zao no ambarako ry Mosesy, zao no lasaiko aminao ry Mosesy, hidina zao, hidina eto Egypta, efa tsy zakako intsony ny mahita ny zanak'Israely oloko ho anatin'ny famatorana sy fanakajana. Efa tsy zakako intsony ny mihaino ny fitarainan'izy ireo, efa tsy zakako intsony ny mieritreritra ny alahelon'izy ireo, ka dia hidina ato Egypta. Hamonjy hanafakasika ianao no ataoko fitaovana. Ary amin'ny alalanao ry Mosesy dia hitondra azy ireo ho any amin'ilay fitahina be, ho any amin'ilay tany be fahasoavana. Halleloja, halleloja. Ry havana malalo, tsy hafa tahaka izany mihitsy no ten'Andriamanitra atao eo amintsika anio. Amen. Efa eto fontsika Jesosy, miaraka amintsika eto izy, ary eto izy mba aneo famonjena, aneo fanafahana ho antsika tsiraray avy isambatan'olona. Amen. Ary manamafy aminareo fa io Andriamanitra io eka manana fomba fiasa magagy. Izy dia miara-miasa amin'ny mpanompony. Androany zao dia hiasa eto Jesosy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Tahaka izay fa natao Jehovah Andriamanitra tamin'ny andron'ireo zanak'Israely, niara-niasa tamin'ny Mosesy izy ho famonjena sy ho fanafahana azy ireo. Saroko zao ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matteo 20:20.
andeha vavalam-befolo ho fanaporofona amintsika fa tena miara-miasa amin'ny mpanompony io Andriamanitra io. Matio toko fa valam-befolo dia ny andininy fa valam-befolo toy izao ny voasoratra. Lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Raha zavaina izay tenyizay dia hoe na inona fanapa-kevitra raisinareo hoe ho fehezina ity dia ekeny any an-danitra izay famehezana izay. Ho vahana ity fatorana ity dia ekeny any an-danitra izay famahana ny fatoran'izay. Andro azy zao raha hivavaka ho anareo zahay mpanompon'Andriamanitra, hivavaka ho anareo mba hiala amin'ny famatorana sy fanagejana, dia mailaka ny any an-danitra anamarina izany vavaka ataona izany dia ho afaka ianareo anio. Halleloia. Andro azy zao afamaranana raha ilaza tena aminareo ao, karazana tsodrano amotra tena aminareo ao dia araka voasoratra io mailaka ny any an-danitra ny anamarina izany. Ho tanteraka amin'izay mino ane izany tompo. Amen. Dia mbola teny toy izao ihany koa Jesosy ato amin'ny Matio toko fa 10:9. Matio toko fa 10:9 dia hoy izy vakina ny teny sitrano ny marary atsakany ny maty. Baiko nomeny Jesosy zany ho any mpanompony. Sitrano ny marary atsakany ny maty, dioviny boka, avoiny demonia, efa nahazo mamaim-pona ianareo ko manomeza mamaim-pona. Halleluia. Baiko efa ny an-danitra izany, baiko nomena anay mpanompon'Andriamanitra izany. Sitrano ny marary ozy izy. Ianao zany, izaho zany meny fahefana anasitrany ny marary, ka dia anao hetsika tokoa zany andro any hivavaka ho anareo izay marary, dia anjaran'Andriamanitra aveo ny miasa anasitrana anareo. Atsangana ny maty, azo tanterana izany, Andriamanitra namarina izany ka dia tsangana tokoa ny maty. Amen. Amen. Tamin'ny dianay tany amin'ny faritra Savata eo dia nisy fijorona vavolombelona tao amin'ny fiagonantsika tany Farahalana. 3 zay sa 4 ny olona maty rehefa natao ny vavaka velona. Maty, tena maty. Aveo moa nambara teo hoe ranona io maty io, zanaky ranona io maty io, fa rehefa natao ny vavaka velona. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, dia anjaran'Andriamanitra no anamarina ka anio ho tanterahana izany eto. Dia toy izao ihany koa toy olona teny Matio toko fa 10. Avoiny demonia, dioviny boka, efa nahazo mamaim-pona ianareo ko manomeza mamaim-pona. Izany hoe ny mpanompon'Andriamanitra io zany indraindray adin'ny olona ny momba azy. Marina fa olombelona tahaka ny olombelona rehetra mpanompon'Andriamanitra, fa aza adino fa Andriamanitra efa nanositra azy, nanositra azy ho mpiara-miasa aminy. Rehefa misy satra tian'Andriamanitra ho tanterana, tsy miasa irery Andriamanitra fa miasa amin'ny alalan'ny mpanompony. Tia nafaka zan'ny Israely tao Egypta Andriamanitra, tia monja zan'ny Israely tao Egypta Andriamanitra, tia hitondra zan'ny Israely hiala tao Egypta ho any amin'ilay tany tondra-dronosy sy tantely Andriamanitra. Dia hoy izy hoe hidinao, ka rehefa nidina izy, ay mosesika io natsony io, avy aty ianao, avy aty ianao, irako ho any Farao, irako mba nafaka zan'ny Israely oliko, ary amin'ny alalanao dia hoentiko any amin'ilay tany izay efa nanaovako filazana be fa omena ho azy sy ny taranana dia nareo izany. Dia tsisy valaka amin'izany mihitsy ny havana malala, fa androany anio dia afaka hiasa ho anareo
amin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra. Ho afaka ianao androany e, ho afaka ianao androany e. Dia voly zay nandindiny tsy ny taona maro dia hiala mora foana eo aminao izy, ka ho lasa voatay ianao. Ho tanteraka zay manao amen mafy zany. Ary anisan'ny mampahery a dia ilay voalaza amin'ny boky Lioka 10:10, mbola Jesosy ihany no niteny hoy izy, indro efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka amin'ny menarana sy mainka sy andresy ny hery rehetra nanana fahavalo ianareo, ka tsisa mpaninona anareo akory. Indro efa nomeko anareo fahefana anitsaka amin'ny menarana sy mainka sy andresy ny hery rehetra nanana fahavalo. Zany hoe na hery manao ahoana no anana fahavalo eto ambony tany ity, misaotra an'Andriamanitra ao. Fa izao zay olona tsinitsinina teo aloha, mavomavo fanondromolotra no fahasoavan'Andriamanitra dia nomena zany fahefana zany, fahefana mandresy ny hery rehetra anana fahavalo. Koa na izany izy aminareo voafatotra zany hery ratsy zany, amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka ianao, ho afaka ianareo. Ary ijoro vavolombelona hoe veloma ary devoly fa tsy mahita hivika amiko itsony ianareo. Tantara vaovao tantarako, asioteka mafy be. Koramino ianao ary mangetaeta ny famonjeny sy ny fanafana amin'ity androandroany ity, dia hita ny famarinana zany ianao anio. Roviana hoe, roviana hoe. Ho tanteraka aminareo zay mino, tanteraka aminareo zay amanina mafy be. Halleloia. Ry havanao, hoy aho aminareo a, tsy Paska, fety sy fahatsiarovana fotsiny zao Paska ankalazaintsika taona 2024 izao, fa Paska ho famonjena sy Paska ho fanafananao. Anito koa no anamarinan'Andriamanitra aminao fa efa natao Paska Jesosy Kristy tamin'izy voaombo teo ambony hazo fijaliana. Zay mahatonga an'ilay mivakitsika ty ary aloha Korintiana 2:17 hoe voavolo Kristy Paska ho antsika. Raha ny tantaran'ny Paska matsy a no jerena dia tatako zao. Rehefa hitan'Andriamanitra fa tena miseho enjana ry Farao sy ny Egyptianina rehetra, tsy nety namotsitra ny zanaka Israely mihitsy ry zareo, na dia efa notsarain'Andriamanitra tamin'ny karazana loza maro samihafa azy, dia nanapa-kevitr'Andriamanitra fa ho asiana amin'ny Paska. Fa na dia miseho enjana ary ny zanaka ny Egyptianina noho ny Paska tsy maintsy mamotsitra. Dia namebaiko Andriamanitra ry Mosesy lazao amin'ny zanaka Israely mba nomana amin'ny Paska izy. Teneno zareo mba hakao zanak'ondry ray taona, ary zany zanak'ondry ray taona zany ho vonoina amin'iny hariva iny. Dia alevo ny rano dia ataovy eo amin'ny tolam-baravarana anankiroa sy eo amin'ny tatom-baravarana. Fa tsy maintsy hitetin'ny tanàna rehetra ao Egypta, koa ny trano tsy ahitako an'io raha eo amin'ny tolam-baravarana roa sy ny tatom-baravarana io. Ny trano tsy ahitako andreo dia manambara fa tsy misy oloko ato, fa Egyptianina ny ato. Ary dia ho tsaraiko tokoa ny Egyptianina. Eny no Mosesy dia namono zanak'ondry ny zanak'Israely. Iny zany le Paska. Dia nataony tamin'ny tolam-baravarana roa ny raha ary teo amin'ny tatom-baravarana. Tany amin'ny mamatona alina tany, mbola tena alina be, tena mbola alina be, tsy mieritreritra ny hoe araina ny andro no tantaran'Andriamanitra ny teniny. Aizany tsy hamotsitra reto hoe, aizany tsy hamotsitra fa miseho mafilo. Na nirakanjelan'Andriamanitra ny tetiny lavatrano rehetrarehetra tao Egypta, tsisy lavatrano no avahana
na ny lafatran'ny farao mpanjaka ny egyptianina, na ny lafatran'ny mpanompo ny farao, na ny lafatran'ny vahoaka rehetra, eny hatrany amin'ny lavatran'ny biby fiompy aza dia notetesina tsy misy navahana mihitsy. Ary rehefa nandalo ny anjely mpandringana miaraka amin'ny sabatra ka nahita hoe tsy misy raha, dia tonga dia fantany hoe tsisy olon'Andriamanitra ato, dia nidirana tao ny vonony ny voalohateraka na ny lamatovo. Ary dia notanterahany zany hatrany amin'ny lampam-panjaka latompoko maty ny lamatoan'ny farao, hatrany amin'ny toerana misy ny mpanompo farao, miaramila farao, maty avokoa ny voalohateraka rehetra, tany amin'ny vahoaka rehetra maty avokoa zay nateraka voalohany. Eny hatrany amin'ny trano misy biby fiompy aza maty avokoa ireo voalaza hoe voalohany nateraka ny biby fiompy. Ary tamin'ny alina iny ihany dia nanapa-kevitry farao tsy ny andro maraina, tsy ny andro maraina fa tamin'iny alina iny ihany dia niantso Mose sy Arona izy, miangava anareo aho, miala fagany eto amin'ny tanina ianareo, fa maty izahay, miala fagany anareo, avotsitra ny zanak'Israely, avotsitra ny zanak'Israely, mandihana anareo, ataovy izay ataonareo ho an'i Jehovah Andriamanitra reo, mandihana. Filaza amin'ny Baiboly moa dia hoe nododosany ny zanak'Israely rehetra mba hiala tao Egypta. Halleloja. Aizany tsy hamotsitra e, mahery dia mahery ny pasika Jehovah e. Amen. Taty aoriana, satria tsy firenena tokana ihany no tian'Andriamanitra vonjena fa ny olona rehetra. Anisan'izany isika toka eto, tena ataon'Andriamanitra nisy ny pasika. Jesosy no natao pasika, novonoana teo ambony hazo fijaliana, nalatsatra teo ambony hazo fijaliana. Koa na iza na iza mino an'izany ho pasika dia isy herin'Andriamanitra hanafaka zany ho zany. Ary zany no antony matoka amin'ny teny hoe anio raha mihinanao fa voavony Kristy, pasika ho antsika, anio dia ho votsitra eo an-tanan'ny devoly ianao, ho votsitra eo an-tanan'ny mpamatotra ianao, ho votsitra eo an-tanan'ny mpanandeva ianao. Ina koa ny zavatra traka tamin'ny andro ireo zanak'Israely rehefa navotsitry ny Egyptianina zareo, dia niaraka tamin'izay mbola nataon'Andriamanitra nahita fity teo mason'ny Egyptianina zay fahavalony, ka natoka ny Egyptianina nanome firavaka volamena sy firavaka volafotsy ary fitafiana maro sarobidy ho an'ireo zanak'Israely. Filaza amin'ny Baiboly azy dia hoe nofohanan'Andriamanitra mihitsy ny Egyptianina. Zany hoe ny famonjena, ny fanafahana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy natao pasika dia tsy zavatra tokana ihany no ety zany hoe ny fanantsika ny vonjena, fa le fiainantsika mihitsy no ataon'Andriamanitra matsapa fanafahana, le fiainantsika mihitsy ataon'Andriamanitra matsapa fitahiram-mihoapapana. Fomba fiteny vaovao zany, ho tanteraka aminao io fitahiram-mihoapapana io amin'ny anaran'i Jesosy. Avotsotry ny teny mandray ianareo izay mino, mandray ianareo izay mino. Halleluja, halleluja. Tsara ny io Andriamanitra io ry havana. Ary eto dia anisan'ny mampahery ary mahatonga masamy teny fa dia andray fahasoavana mihoapapa ny anareo. Indray mandeha teto angamba mipetraka, tsy haiko zaroko teto mipetraka, tsy ela tamin'ny faraparan'ny taona iny dia nazo teny tamin'ny tompo aho hoe omeko anao ny fahasoavana finoana, miteneny ianao fa ho amariko sy lazainao. Nahery angia tamin'izany rehefa malala e, nahery angia tamin'izany e. Ary na tamin'ny dianay namaky tamin'ny faritra zavahiny azy, tsy vitsy ireo olona izay nanatona resaka mivantana tsory vavolombelony, pastera le teny nataonao iny tanteraka, tanteraka, tanteraka. Anio ho tanteraka aminareo famonjena, ho tanteraka aminareo fanafahana, ary ho tanteraka aminareo ny teny izay efa navotsitra hoe andray fahasoavana mihoapapana ianao, andray fahasoavana mihoapapana ianao, andao hiteka farazay mafy tompoko. Jesosy tia anay, momba anay,
mandrakizay sady zany ve. Alleloia. Manitsika ny telo volana faharoatsika izay etsika mankalaza ny paska taona 2024. Sara ny Andriamanitra avy any an-danitra izy mitsinjo antsika ary ankoatran'izany miaraka amintsika Jesosy. Raha ino anao dia hita voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andao hivavaka saotra n'Andriamanitra ary sika. Tena hoe fisaorana mitafitafy ny hoe tsika hoe misaotra Andriamanitra eo. Ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay efa nataonao paska ho famonjena anay, ho fanafana ho anay, fitahiana ho anay. Misaotra Andriamanitra eo. Fa raha hivavaka ho anay io mpanomponao io dia tena andray fitahiana miopapana izahay, andray fitahiana matretrika izahay. Zay mihitsy ny tombavaka. Zay rehetra mino dia angatako hivavaka faran'izay mafy. Ny tsy mino moa atahoana fa dia afaka mifetanana io izy mihainohaino. Dia hoe teo aloha fa rehefa mandray ny sasany zay vao hivavaka asakasako izay tsy ino. Fa zay mino aloha dia tonga dia fisaoran'Andriamanitra no ataony noho ny amin'ny Jesosy natao paska, ary fisaoran'Andriamanitra no ataony ny amin'ny herin'ny vavaka zay ataoko anareo anio. Tonga dia vavaka daholo tsika rehetra. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy. Alleluia. Misaotra Tompo ny amin'ny fahasahiana no mianao ahika ny toroteny teo. Misaotra Tompo ny amin'ny fahasahiana no mianao ahika ny toroteny teo aho. Alleluia. Amen, 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 amen. Misaotra Andriamanitra ô. Misaotra, 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 misaotra. Amen, amen, amen. Misaoran'Andriamanitra ianao ny amin'ny Jesosy efa natao paska. Voavolo Kristy paska ho antsika. Ary misaoran'Andriamanitra ianao ny amin'ny fisiana mpanompon'Andriamanitra hivavaka ho anao. Ary asa Andriamanitra famonjena sy fanafana ho anao, ary fitahiana miopapana ho anao. Samy mivavaka. Ny mpidiera rehetra keo ka tanany rosety anoloana. Samy mivavaka tsika rehetra. Amen. Amen, 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 amen. Alleluia. Amen, 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 amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Amin'izao andro paska izao, manana fahefana anao, anotra ny devoly ka toera izy. Tsy manan-kery hamatotra anao io. Tsy manan-kery hanaketra anao io. Toera amin'ny anaran'i Jesosy izy. Toera amin'ny anaran'i Jesosy izy. Toera amin'ny anaran'i Jesosy izy. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Toera izy. Toera amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny devoly izany. Toera amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny devoly izany. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, 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 amen. 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 Resina ny devoly mpamatotra sy mpanakejy aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Resina ny devoly mpamatotra sy mpanakejy aminy. Resina ny devoly mpamatotra sy mpanakejy aminy. Halleluja, halleluja. Resina amin'ny anaran'i Jesosy izy. Amen, amen. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja. Ilay izatray atrako mandrakizay mandrakizay. Ilay Andriamanitra miasaka tsy misy masakany ianao. Ilay Andriamanitra miasaka tsy misy matohitra ianao. Halleluja, halleluja. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao hoe. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Toero ny démonie, toero amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izao telo volana fahatelo zao, anafaka anao Andriamanitra. Amin'izao Pasika 2022 zao, anafaka anao Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Mangataka antsika mba angina. Mangina dao tsika rehetra. Akipio anefa ny masonao. Apetrao amin'ny fo ny tananao. Apetrao eo amin'ny fo ny tananao. Tompo, anio no anamarina fa efa voavony Kristy Pasika ho anay. Ka isy fanafana lehibe tsy misy toy izany ho ataonao amin'ity fiangonana ity. Ho tapatapaka androany amin'ny anaran'i Jesosy rehefa matorana rehetra nataony devoly na endrika manao ahoana na endrika manao ahoana. Ho voatohatra amin'ny anaran'i Jesosy ho ravarava ireo sakatsakana. Satria efa natao ho tahina ty fiangonana ity, ho tahina amin'ny fitahiana miopapana. Ary natao ho tanteraka tsodrano efa nomeko azy, dia ho amarinanao amin'ny alalan'izao vavaka fanafahana lehibe ataoko izao ny fandravana sakana eto androany. Amin'izao telo volana fahatelo zao, faharoa zao, dia tena ahita ny voninahitra ao ny rehetra. Ho afaka izy. Ary androany ireo fatiantoka rehetra izay nahazo ny olona, na endrika manahoana, endrika manao ny sehoany, ho averin'Andriamanitra milony ty fiangonana ity. Ho tafaverina somatsara ireo fatiantoka, ary ho raisiny tanan'iny. Ho raisiny tanan'iny. Apetrao eo fonao ihany tanana. Ifavako anareo aho. Andriamanitra namarina fa izay vahana ety ambony tany dia vahana any an-danitra, ary izay fehezina ety ambony tany dia fehezina any an-danitra. Ny tompony no anamarina ny baiko izay fanomeny hoe sitranina marary, hoe atsangana amin'ny maty, hoe avoaka demonia, hoe sitranina miboka. Halleluja. Ny tompony no anamarina fa tena resy tokoa ny fanay ratsy. Raisy ny fanafahana. Hialo amin'ny fiainanao ny fanay ratsy amin'izao fotoana izao. Hialo aminao izy. Hialo aminao ilay mpanao sakana. Io no ilay tsy nahatomombana fiainanao hatramin'izay. Mbola niseho milay izy tamin'ny telo volana voalohany, tamin'ity taona ity, fa mahita faisana izy androany. Satria efa eto Andriamanitra. Andray fanafahana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, tapaka ny osina rehetra na inona karazany, ary ny fanay ratsy, ary ny fanay ratsy izay namatotra, nanakejy, amin'ny anaran'i Jesosy, miala, miala, miala eo anoloan'ny olona barazy rehetra. Tsy azonao sakanana ilay fitahina miopapana, fa natao handray izany ny fiangonana. Amin'ny fiamahery, kely, kely. Ianareo any tokantrano any, raisy ny fanafahana tompoko.
mivavaka ho anareo ao resy fanafahana amin'ny anara Jesosy kely amin'ny fiamahery mihika dia mivoaka amin'ny fiamahery mihika dia mivoaka tsy azonao afatotra tsy azonao ketsaina ny olona tonga eto tonga dia mandiana ry demonia tonga dia mandiana 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 malaky malaky mivoa 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 amin'ny anara Jesosy mivoa amin'ny anara Jesosy mivoa fa valy efa resy anareo ka tsy maintsy mandeha fa valy efa resy ka tsy maintsy mandeha eno fa misy andro ivoaka vao anatinao ao hipotsaka ivoaka avy tao izy dia ho afaka ianao hipotsaka ivoaka avy tao izy dia ho afaka ianao dia ho afaka ianao amen 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 halleluja 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 mbola mivoaka izy tsisy repo ho an'ny devoly eto voaka ny devoly jiaby voaka nareo amin'ny karazana voaka ny devoly jiaby misaotra tompo avotsotro ho andretolondreto ilay fitahina miopapana ilay fahasoavana miopapana natao andray ny olona telo volana faharoa mandray ny olona rehetra mandray ny olona rehetra mandray ny olona rehetra paska no anton'izany Jesosy Kristy voavony paska ho anay no fototry zany halleluja 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 ataovy ny fisaorana azy ataovy ny fisaorana ataovy ny fisaorana ataovy ny fisaorana ataovy ny fisaorana miterahanaandriamanitra amin'ny vavaka fisaorana sy fakasitrahana ataovy zany mitendry androany ity ataovy ny fisaorana ataovy ny fisaorana ataovy ihany ny fisaorana ataovy ihany ny fisaorana mitsakana amin'ny toerana misy anao dia andeha isika totirepika isika ny amin'izay fanafana lehibe no manin'Andriamanitra ho antsika izay sotra Jesosy sotra fanabasa sotra halleluja dia tanana mafy be ho an'i Jesosy tsika hovidy rahantsika azy a nanafaka anao Jesosy androany satria tamin'ny fanafana nanafahana antsika sady zany be raha mbola misy tiaka mafimafy noho izany ary fiderana an'i Jesosy a ilansika androany fa mahery Jesosy mahery Jesosy halleluja lasaritsika samy mira mafy voninahitra Fahotana nanaovany azy ny fandresena mandrakitsay fahefana atolory azy fahefana nomentsika azy asanatotanatsika Andriamanitra fitiavana izy olo atafikarana Andriamanitra fitiavana izy loany fanena izy loana ambony zao rety zao urentane matansa sos tupulanta kanasana nanana ambony zao rety zao urentane matansa sos tupulanta Andriamanitra vanany fasana zasy natazona azy mitsangana velona mandrakizay fahefana
tolory azy fanajana Andriamanitra fitiavana Andriamanitra fitiavana izy olohan tafiarana Andriamanitra fitiavana izy roany fanevitsoroantsika faneva izy roana ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreny tany amatatra Jesosy tompolanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreny tany amatatra Andriamanitra fitiavana Andriamanitra fitiavana izy olohan tafiarana Andriamanitra fitiavana izy olohan faneva izy roana ankalazaina ny anaran'i Jesosy ambony zao rehetra izao oreny tany amatatra Jesosy tompolanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreny tany amatatra Andriamanitra fitiavana Andriamanitra fitiavana izy olohan tafiarana Andriamanitra fitiavana izy olohan faneva izy roana ankalazaombona rehetra Jesosy ambony zao rehetra oreny tany amatatra Jesosy tompolanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreny tany amatatra ankalazaina ny anarana ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreny tany amatatra Salitsy. Jesosy tompolanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreny tany amatatra Jesosy tompolanitra Tiantanana siorakoraka mampandresy Alleluia andao maka toerantsika efa nisy any moa mivavaka teo ho famitsorana any fitahina miopapana zay natao ho antsika mino an Jesosy Kristy paska ho antsika fa mbola temotsitra teny any aho mbola tiana mafy satria amin'izao telo volana faharoa zao mihitsy ny fotoanan'Andriamanitra hitsijovany anao manokana amin'ny anaran'i Jesosy zao fotoana tsijovan'Andriamanitra anao manokana alleluia ka andao aloha mbola aneo afaliana ny fandihizana ny fianaovana hira tena lehibe amin'Andriamanitra aorinan'izay dia mbola hivavaka ao anareo aho amotsitra an'ilay fitahina miopapana satria zany no nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely mba hienoy ange fomba fitenin'Andriamanitra azy rehefa afaka ao Egypte anareo izy dia hoentiko any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely tany tondraka ronono tany tondraka tantely le tena hoe fitahina mahatrerika fitahina miopapana ary mbola tao Egypte ihany azy dia reny efa voatantara reny hoe nasain'Andriamanitra nanome firavaka volamena firavaka volafotsy ary fitafiana maro sarobidy ho an'ny zanak'Israely ny Egyptianina alleluia ny olona sasa moa ohatra amin'ity anakina hoe ny filazantsara fananakarena matetika no torian'ireo olona ireo ry havanao tsy azo afenina kosa ny marina sarobidy amintsika ny amin'i Jesosy sarobidy amintsika ny amin'ny famonjena ny fanahintsika manatanjona ho any an-danitra isika amen ary ny rina dia ho tokany daholo kanefa iaiko mandritra fahavelomana eto ambony tany dia fa nataon'Andriamanitra saza ho antsika ny fitahina matetika ny fitahina miopapana dia amoritra zany teny zany ho anareo aho aoriana ny tira anankiray ity mitsakana dia andao andao hitotorepika tahina ianao satria ny anio dia andraisanao fitahina sady zany be dia tena teneno mihitsy amin'ny fonao rehetra hoe ny fitahina dia ho anahy androany ka miala ianao ry satana sady zany be lasarisika
Androndrakely, Yari Satan, Resi Anao, Fifadian Androndrakely. Alahady tsika tena. Fifadian Androndrakely, Yari Satan, Resi Anao, Fifadian Androndrakely. Fifadian Androndrakely, Yari Satan, Resi Anao, Fifadian Androndrakely. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Alahady sos. Anaite sosua, anaite sosua, anaite sosi. Anisa tsara. Anaite sosua, anaite sosua, anaite sosi. Tiatanana mafetsika ho an'i Jesosy a. Avaditsika kely le kile mba ahafahantsika mihira tsara ho an'i Jesosy. Tiampatanana ambony. Fifadian Androndrakely, Yari Satan, Resi Anao, Fifadian Androndrakely. Fifadian Androndrakely, Yari Satan, Resi Anao, Fifadian Androndrakely. Sarado tanana roa. Leva, leva, leva. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. Laissons ma paix, non Jesosy. Anaite sosua, anaite sosua, anaite sosi. Anisa tsara. Anaite sosua, anaite sosua, anaite sosi. Arahura kura garza. Parecena dewa tsikangani. Parecena dewa, Parecena Androndrakely, Yari Satan, Resi Anao, Parecena Androndrakely. Parecena Androndrakely, Yari Satan, Resi Anao, Parecena Androndrakely. Rabwe, rabwe. Nawe, nawe, nawe. Nawe, 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 ya. Nawe, 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 ya. Nawe, 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 ya. Anaite sosua, anaite sosua, anaite sosi. Ambarau mafwe. Anaite sosua, anaite sosua, anaite sosi. Lasawa punorita we fakatana te pamanawa John. Amen. Fagagana dewa, Fagagana Androndrakely. Yari Satan, Resi Anao, Fifadian Androndrakely. Fagagana Androndrakely. Yari Satan, Resi Anao, Fifadian Androndrakely. Adie, adie. Anaite sosua, anaite sosua, anaite sosi. Anisa tsara. Anaite sosua, anaite sosua, anaite sosi. Laissons manao. Anaute sosua, anaute sosua, anaute sosi. Laissons manao. Anaute sosua, anaute sosua, anaute
ao Jesosy. Tanana mavetsika ho azy Jesosy. eo pitsakanana ihany zany ianareo a dia mbola apetrao amin'ny fo ny tananao. Tompo, ianao no olay tsy mivo masy anio ary mandrakizay. Efa nomenao ahy ny teny ho ambarako amin'ny finoana ary asan'ny fanenao masaka dia ho tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'izao Pasika 2024 izao, amin'izao 3 volana faharoa diavina izao, ambarako am-pasahina, ambarako amin'ny anaran'i Jesosy, avotsotro ny fitahina mioapapana mba ho tanteraka fiainan'reto fiangonan'reto. Avotsotro amin'ny anaran'i Jesosy ilay fitahina mioapapana ho tanteraka amin'reto fiangonan'reto. Ireo izay mino, ireo izay nanao amen, andray ny fahatanteran'izany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, ny fanenao masina no niaraka niasa tamin'ilay fahefana nambarako teo, ka dia ho tanteraka misambatan'olona. Andray fitahina mioapapana ty fiangonana ity, andray fitahina mioapapana ty fiangonana ity. Hitolagaga ny tsy mino f'Andriamanitra no tompon'izao fiangonan'izao marina, tatan'izao fiangonan'izao marina, ary ny tenin'Andriamanitra ngitanay. Halleluia, halleluia. Misaotra, andao mbala hisaotra andray, andao mbala hisaotra andray, andao mbala hisaotra. Zay mino dia misaotra, zay mino dia misaotra. Halleluia, 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 halleluia. Misandraty ianao, misandraty ianao, misandraty ianao ry Andriamanitra, misandraty ianao ry Andriamanitra. Halleluia, 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 halleluia. Amen, amen, amen. Lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Misaotra Tompo, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Halleluia. Zay me mankatoerantsika rehetra. Ny filazana dia tahaka izao a. Misy fotoan-dehibe mitolakandro amin'ny rosa. Fotoan-dehibe mihitsy io. Zay veriko fa tena asoantsika rehetra. Iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay ataoko hoe samany no hiaraka amintsika eto izandroany. Manana ny fahasoavan'Andriamanitra izy, izay ho hamarin'Andriamanitra fiainantsika. Amen na ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Andaontsika hivavaka marina an'ity fotoana ity a. Misaotra ny Tompo ny amin'izay androandroan'izay. Matokontsika fa hiasa ny tompontsika. Misaotra ry Tompo Andriamanitra, misaotra ry lay izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fanamarinanao ny Pasika 2024 voavolo Kristy Pasika ho anay, ho famonjeny sy ho fanafahana ary ho fitahina mioapapana ataonao eo amin'ny fiainanay izany. Afafako ny ran'i Jesosy fiarovana ho anay sady ho fandresena anay, fandresena lehibe ho anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha eo. Amen.